Madagascar Information. Efa tamin'ny taona 1970 no niditra teto amintsika ny spiruline, ary mpianatra tany amin'ny oniversiten'ny Toliara no nanao fanadihadiana mikasika azy io. Nanomboka ny taona 1970 kosa ny fambolena azy, ary efa maro ireo misehatra eo amin'ity sehatra ity amin'izao fotoana izao. Spiruline dia concentré de vitamine, concentré de protéine. Raha 100 grammes zany ny spiruline dia 50 à 70% zay protéine daholo. Ary nisy olona nanao fanadihadiana scientifique ny NASA zany. Raha misy 1 kilo de spiruline eo, ny vitamine ao anatiny dia mitovy amin'ny vitamine anatiny 1 tonne de fruits et légumes. Zany tsy zay ny namorona an'izany, fa zavatra efa fantatry ny be sy ny maro mandeha amin'ny internet zany. Ekena fa manana fofona sahala amin'ny crevette na crabe le izy. Raha tsy tia crevette na tsy tia crabe ve le olona dia ho terenao. Fa zay kosa nanamboatra de forme zay mba mety ahazahoana mihinana azy. Misy poudre, misy spaghetti, dia misy poudre parfumée, ary zao nanomboka tamin'ity taona ity misy barre énergétique de spiruline. Zany hoe io 25 grammes de io barre énergétique io dia 2 grammes anatin'io no spiruline, mifangaro fruits secs, cacahuètes, tantely sy céréales hafa koa. Tsy fihinanana fanafody ny spiruline, fa fihinanana fanampin-tsakafo. Raha misy nahandro zao zay mo any Toliara dia fia, trondro zany. Raha io trondro io tsy asianao sira, tsisy poivre, tsisy menaka, manjary tsy matsiro, tsy tianao le izy. Mankaleo rehefa indroy mihinana ianao. Fa rehefa mihinana spiruline ianao na mangahazo fotsiny hohaninao, dia manjary manome hery anao le fihinanana an'le spiruline. Madagascar Information.